Andao hiteka mafan'Andriamanitra isika tompo. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ny amin'izao fatokavantsika eto ato amin'ity tranon'Andriamanitra ity vory manompo an'Andriamanitra. Ho amanokana mafaly ihany mahita anareo volona ho an'ny tompo. Dia arabaina tahaka izany ihany koa anareo izay any tokantrano any manaraka an'izao fotoam-pivavahana izao amin'ny alalan'ny fahitalavitra. Zao no tiako ambara amintsika rehetra. Tsy miova ny ray, tsy miova ny zanaka, tsy miova ny fanahy masina, tsy miova ny tenin'Andriamanitra voasoratra ato anaty Baiboly ity. Amen. Mila mino an'izany rehetra izany tsika fa zay mino ho Jesosy ahita ny voninahitr'Andriamanitra izy. Androany zao dia afaka neo ny mandriamanitra azy eo amin'ny fiainantsika ny tompontsika. Raha misy marary afaka no sitrana, raha misy manana olana afaka no voavonjy, ary ny zavatra nirinao tamin'Andriamanitra azon'Andriamanitra tanterahany zany. Isaotra tompo miteka fara zay mahate mafy atsika. Halleluja. Andao tsika hitsangana dia hivavaka ho an'ity fotoam-pivavahana androany ity. Ray malala, mbola misaotra sy mankasitraka anao zahay ny amin'izao fotoam-pivavahana nitondranao anay eto izao. Koa amin'ny anaran'i Jesosy ankininay aminao sady apetraka hipelantananao ny fotoana rehetra mba ho fotoana antrakasitrahanao ka dia andray fahasoavana daholo ny rehetra na ny eto amin'ity trano ity na ry zareo any tokantrano misy azy any. Afafoko ny rano Jesosy, afafoko ny rano Jesosy ho fandresena miezinezina ho anay sady ho fitahina ihany koa zany. Misaotra tompo. Alleluia. Amen. Eo am-pitsakana antsika no hiaraka anompony tompo anohy ny fanompona azy amin'ny alalan'ny fiderana. Raha isika mitarika fotoana androso ho amin'izany. Halleluja. Halleluja. Androany dia anafy ny voninany aminao Andriamanitra. Amen. Dia mbola fifalianao anay hatrany ny manamafy ny arahaba izay efa nataony mpanompon'Andriamanitra teo. Na ho anareo izay tonga eto amin'ity trano'Andriamanitra ity, na ho anareo izay natokantrano any, anompo an'Andriamanitra ety hoy aminao hoe iseho aminao tokoa aneny famindrampon'Andriamanitra sy ny heriny. Ho tafian'Andriamanitra amin'ny voninahiny anao. Dia tiako milaza aminao fa raha ianao ny tafian'Andriamanitra amin'ny voninahiny dia olona mampitolagaga ianao, olona hafa kely ianao. Amen. Jesosy androany satsy zany ve. Alleluja. Nisy fotoana rehefa maty Lazarosy anadaha Marta sy Maria dia nitady an'i Jesosy izy ireo. Laza izy ireo hoe raha teo ianao dia tsy maty na ny adahako. Zany hoe fotoana iray misy an'i Jesosy zany dia tsisy fahafatesana mihitsy. Amen. Ka na inona maty eo amin'ny fiainanao hitondra fahavelomana vaovao amin'ny fiainanao Jesosy, hitondra fandresena lehibe amin'ny fiainanao Jesosy. Amen. Andao tsika ity tanàna mafy ho an'i Jesosy ho fametratsika voninahitra anazy. Halleluja. Halleluja. Fa zao teneny eo akaikinao hoe andao ampiakarina ny finoana. Raha mahita finoana ao anatinao Jesosy androany ho rava ny olana rehetra eo amin'ny fiainanao, ho rava ny zavasarotra rehetra eo amin'ny fiainanao, fa ho mpandresy ianao satria ianao dia efa nofidin'i Jesosy lafy tambrany. Amen. Efa voasasany teo ambony azy fijaliana amin'ny vesatra rehetra teo amin'ny fiainanao. Fa zao mino ianao an'i Jesosy fa ho azanao izay irinao rehetra. Amen. Ho azanao izay katsanao hatramin'izay. Amen. Satria Jesosy dia marina amin'ny teniny. Velona ho asy ianao Jesosy. Andao mbola lazaintsika ihany, mbola ho amafisitsika ihany fonoantsika an'i Jesosy. Andao tsika mbola eteran'i Jesosy. Isa biganda, Isa biganda, 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 aja
manisho Isau bingatau Nirvana aja manisho Nana julata Nana disaruca Isau Nirvana aja manisho Kusasa tawan kazari Bebesa cire utaku Bebesa cire utaku Levantera os seus Bebesa cire utaku Sacire utaku Sacire utaku Sacire utaku famindramponao dia ho amin'izao fiangonana izao isaorana ny ainao izay nitantana anay ary nivibina anay ka afaka manotrina an'izao fotoam-pivavahana izao ary tsy ho mpanotrina fotsiny izay fa tena ho mpandray anjara amin'ny fanamponanao androany matoky aho fa izavatra lehibe ho ataonao tokoa eto amin'ny alalan'izao fotoana izao andray zava-tsy ny lanitra ny fiangonanao ary ny ran Jesosy ho afafaka amin'ity fiangonana ity ho fiarovana ny rehetra amen zay mi maka toerany tompoko ivavaka tsika tena ivavaka amin'ny fontsika manontolo satria ampianatra ao androany kasiny amin'ny fisiny zany atao hoe fitahina sy fanambinan'Andriamanitra izany atao kapa fa tsisy tehitoetra ho mahantra mandavataona isika na ho mahantra mandramaty raha misy an'izany mba tsangany tanany hoe za mionina amin'ny foko fa na dia mahantra ary aho dia faly foana ho amin'i Jesosy izy tia na te hijanona ho mahantra mandavataona ataoko kapa fa tsisy fa raha ho tahina sy ho ambina kosa dia ataoko fa tsika rehetra mba tsangany tanana izay teo amin'izany mazava be tsika rehetra dia nazava aminareo mikasika any amin'izany aho inoko fa hitombo finoanao dia aoriana ny fampianarana hivavaka ao mba hanao foana an'ireo herina ozina na herina fanaratsy izay hita fa tena manakatsakana ny fitahin'Andriamanitra na fanambinan'Andriamanitra tsy ho tanteraka ho fiainantsika misy amintsika ireo tena voasakana mihitsy ny fitahina sy ny fanambinana azy ary tsy hoe voasakana indray mandeha na indroa fa tena fa matetika mihitsy ary efa mataonany mihitsy ho an'ny olona sasana matoky tsika fa mindra fo Andriamanitra androany amen zao nefa tsy ahorontsika amin'izany fitahina sy fanambinana izany ny finoantsika sy fanantenantsika fa tsy maintsy ahorontsika amin'ilay tena fototra dia Jesosy Kristy sy ny azy fijaliana fa ny fitahina sy fanambinana fa soavana omen'Andriamanitra antsika fotsiny izany amen hivavaka ho amin'izany isika ary omany ny fo sy ny fanahinao mba andray fahasoavana androany ka tonga dia andao ary samy soka-bava samy hivavaka arak'izay nambarako izay tsika rehetra tompoko
Rainay Malalo fahasoavana lehibe ao anay ny fisian'ny fotoam-pivavahana androany fotoam-pivavahana miavaka satria ataonao mandreny sofinay androany fa misy ny atao hoe fitahiana sy fanambinana avy any aminao ary mivavaka aminao ary raha io mba azo famindrapo ny fiangonana ka dia andray an'izany tokoa ny rehetra kanefa tsy ahorina izy ireo amin'izany fitahiana sy fanambinana izany ny fiainana fa ahoriny ao aminao Jesosy sy ny azo fijalianao Tompandriamanitro matoky ny fiasanao magaga eto izahay androany ary ny fierovanao dia ho aminay tokoa ka dia andray izahay ary ho tapaka sy ho foan'androany ny fisina ozina sy ny fisina fanaratsy zay nanao misy ao hatramin'izay ka natoka fiainanay tsy natsapany fitahiana sy fanambinana ny fierovanao no aminay rehetra amin'ity androandroany ity ray amin'ny anaran'i Jesosy alleluia amen iroso amin'ny fitondrana ny fanatitra aloha zany isika ho anareo izay tokony hitondra ny ampahafolokarena androany dia tanterao tokoa satria apahany ny amin'izay nomen'Andriamanitra anao io angatan'Andriamanitra mba efanao io ny olona mino ny tenin'Andriamanitra dia tsy matahotra manao ny ampafolony satria fantany fa ho amarin'Andriamanitra fiainany ny voasoratra inona voasoratra ho ny baiboly hosokafako ho anareo ny varavaran'ny lanitra kapitinako fitahiana manambiampy ho anareo ary asiako teny mafa ny valala noho ny aminareo mba tsy hanimba ny vokatra ny taninareo tsony dia ho tahina ianareo ho ny baiboly ho ambinina ianareo amenna dia miroso ho amin'izany tsika amin'ity couloir voalohany ity nandrosonao dia misy isin'iny no verenana dia tatazana fanatitra fanaontsika mazatra isika fotoam-pivavahana ianareo any tokantrano ihany koa dia afaka mandray anjara ho amin'izany fanatitra izany mbola hidera sy ame voninahitra n'Andriamanitra amin'ny hira isika mandra-pavita ny fanaterantsika ny ampahafolokarena sy fanatitra mahazo mandroso tompoko teran'Andriamanitra tsika tompoko dia mino fa raha mino anao dia ndao tsika hisaotra an'Andriamanitra avy hatrany satria ny olona mino dia mino izy fa andray zavatra tsara be avy any amin'i Jesosy dia misaotra sahasa azy zany ve tandao tsika iteran'Andriamanitra hisaotra anazy tompoko Cipotanisa fasoavanao Jesosy cipotanisa fitiavanao yaba tamat kote amisotanao aho cipotanisa fasoavanao Jesosy cipotanisa fitiavanao yaba tamat kote amisotanao aho Jesús era tía clochanao, Jesús era tía clochanao, Nani tu kutera sutanawa, Nani tu kutera sutanawa, Jesús era tía clochanao, Jesús era tía clochanao. Cipotanisa ni faka kama Jesús, Cipotanisa
fanasitananao iaba da maty tena maty kote da maty kote da misaotranao aho tsy voatanisa ny fagaganao Jesosy tsy voatanisa fanasitrananao iaba da maty kote tena maty kote da maty kote da misaotranao aho Alléluia, misaotra Jesosy. Alléluia, misaotra misaotra. Alléluia, misaotra Jesosy. Alléluia, misaotra misaotra. Alléluia, misaotra Jesosy. Alléluia, misaotra misaotra. Alléluia, misaotra Jesosy. Alléluia, misaotra Aska. Misaotra Jesosy, misaotra misaotra, misaotra Jesosy, misaotra misaotra, misaotra Jesosy, misaotra misaotra, misaotra Jesosy, misaotra Haska. Ewa, terao Jesosy. Aizany dia le olona manana finoana e. Ewa. Pessoas falaram de vontade, quase inteiro. Que voninahitra Jesosy te afo masy izy meu azo ny voninahitra sy ny saotra dia makatoeranareo a makatoerana tompoko amaky baiboly isika arak'izay voasoratra ato amin'ny bokon'ny Deutéronomie toko favalo amby roapolo vakitsika manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fa efatra amby roapolo Deutéronomie toko favalo amby roapolo toy izao ny voasoratra raha mihaino tsara ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao ianao ka mitandrina anaraka ny didiny rehetra izay andidiko anao anio dia sandra Jehovah Andriamanitra ao ho ambonin'ny firenena rehetra amin'ny tany ianao ary ho tonga aminao sy ho azonao zao fitahiana rehetra izao raha mihaino ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao ianao teny natao antsika rehetra izay teny izay dia toy izao avy le fitahiana izay ho tanteran'Andriamanitra amintsika izay mihaino ny teniny sy makatoa azy manomboka amin'ny andininy fahatelo ho tahina ianao ao an-tanàna ary ho tahina ianao any an-tsaha ho tahina ny ateraky ny kibonao sy mivokatra ny taninao ary ny ateraky ny biby fiomponao dia ny ateraky ny ombonao sy ny ateraky ny ondra-manosinao ho tahina ny aronao sy ny vilia fanaova-mofonao ho tahina ianao raha miditra ary ho tahina ianao raha mivoaka
atolotra Jehova ho resy olonaonao ny fahavalinao zay mitsangana iady aminao ka lalana iray no voany anatonanao fa lalana fito kosa no antsofirany hiala eo alohanao. Andity fitahiny ho aminao Jehova amin'ny fitoeram-barinao sy zay rehetra ataon'ny tananao ka hitahanao izy any amin'ny tany zay omeny Jehova Andriamanitra ho anao. Anandratra anao firenena masina ho azy Jehova arak'izay nianiana taminao raha mitandra ny didiny Jehova Andriamanitra ao ianao ka mandeha amin'ny lalana. Dia ho hitan'ny firenena rehetra ambonin'ny tany fa ny anaran'i Jehova no antsonina aminao dia atahotra anao izy. Ary ataon'i Jehova manana ambiampy zay asoanao dia nateraka ny kibonao sy nateraka ny biby fiombonao ary mivokotra ny taninao any amin'ny tany zay nianianan'i Jehova tamin'ny razanao omenanao. Voan'i Jehova ho anao ny lanitra trano fitehirizan-tsoa andatsany ranorana amin'ny taninao rehetra amin'ny fotoany sy hitahiny ny asa tananao ary ampisambotra ny firenena maro ianao fa ianao kosa tsy sambotra. Dia ataon'i Jehova voalohany ianao fa tsy ho rambony ary ho ambony tokoa ianao fa tsy ho ambany raha mihainy didiny Jehova Andriamanitra ao zay andiko anao anio ka mitandrina sy manaraka azy. Ary aza miala amin'ny teny rehetra zay andidiko anao anio na ho amin'ny akavanana na ho amin'ny akavia anaraka Andriamanikafa ka anompo azy. Jakoba indray toko voalohany. Jakoba toko voalohany 2:20. Fakina amin'ny anaran'i Jesosy ny teny. Fa aoka ho mpakatony teny ianareo fahasapiany fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo. Avy amin'ny alalan'izay teny ny soratra masina no vakina izay ry fiangonana manarika an'ity fotoan-dehibe ity no akantsika fampianarana sy fampaherezana mikasika amin'ny fitahiana sy ny fanambinana n'Andriamanitra izany. Amen. Anisa zavatra tena mahafaly an'Andriamanitra ry havana dia ity. Isika ianao zay tonga eto zany dia ho lasa vavolombelon'ny fisian'Andriamanitra mandritra fahavelomana eto ambony tany, vavolombelon'ny fisiny amin'ny alalan'ny fitahiana sy ny fanambinana zay ataony eo amin'ny fiainanao sy amin'izay zavatra rehetra ataonao. Amen. Marina fa ny lehibe indrindra amin'Andriamanitra isika manana fanavovontsy, isika manana antoka fa voavela heloka. Marina fa ny lehibe indrindra amin'Andriamanitra isika manana antoka fa rehefa mandao an'ity tany ity dia tsy ho very fa kosa ny anana ny fiainana mandrakizay. Zay ny lehibe indrindra amin'Andriamanitra. Zay no antony natokan'Andriamanitra nanome antsika an' Jesosy zanany. Ahoana ho voasoratra may an'izay tsy enjery ny akamaroantsika. Jaona 7:20. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny avy any an-danitra avy any ambony ny zanan'ilay tokana nampidiny tety ambony tany natolo no antsika zanak'olombelona mba tsy ho very zay rehetra mino azy, tsy ho very zay rehetra manana azy fa kosa ny anana ny fiainana mandrakizay. Amen. Kanefa ry havana malala aza diny ihany koa fa ny sitrapon'Andriamanitra, ny ao am-pon'Andriamanitra dia isika olon'Andriamanitra, isika vahoakan'Andriamanitra ho voatahy amin'ny lafin-javatra rehetra mandritry ny fahavelomantsika eto ambony ty tany ity. Amen. Averiko indray sarobidy amin'Andriamanitra ary lehibe indrindra amin'Andriamanitra hoe isika manana fanavovontsy, isika matsapa-tena tena voavela heloka, isika manana antoka fa ho any amin'ilay fiainana mandrakizay ilay toerana efa nomanin'i Jesosy ho antsika rehefa mandao an'ity tany ity.
kanefa hoy aho ary marina be ty teny ambarako aminareo ity asa dilo fa sitrapon'Andriamanitra ihany koa tena ho ampon'Andriamanitra mihitsy ny hitay sy ny anambona ny fiainantsika mandritry ny fahavelomantsika eto ambony tany. Amen na fisaorantsika an'Andriamanitra ny amin'izany fitiavana lehibe zany dia andao hiteka mafy dia mafy isika. Halleluja. Misy matoka fa ainareo tsara reto tantarako aminareo reto. Voalohany aloha raha nametraka ny zanak'olombelona teto ambony ty tany ity Andriamanitra araka ny voalaza ny boky ny Genesis dia napetraka tao amin'ny sahidena ny zanak'olombelona izay noharian'Andriamanitra voalohany dia izao tsy nametraka ny olombelona mba hahantra sy ho sahiran-dava mihitsy ny tompoandriamanitra. Mino an'izany ve ianareo? Manaiky famarinana an'izany ve ianareo? Tsy nametraka antsika olombelona mba ho mahantra ho iaho na ho sahiran-dava teto ambony tany Andriamanitra. Ary tsy nanana programa mihitsy aza izy hoe aoriana kely ao dia ataoko manana fiainana mahantra, fiainana fadiranovana, fiainana sahiran-dava mandavataona reto olombelona izay nohariako ka napetrako ato amin'ity sahideny ity. Tsy nisy an'izany. Ny mifanohitra amin'izany aza no niseho ny tsofin'Andriamanitra rano ny olombelona mba anana fahefana sy anapaka amin'ny zavaboarin'Andriamanitra rehetra. Ny tsofin'Andriamanitra rano andoka efa kitsika ny voalasan'ny Genesis toko voalohany dia ny andininy fa 9 eno tsara ika voasoratra aloha itsy mivakiko. Ary Andriamanitra nanao hoe andeha isika morona olona tahaka ny endritsika araka tarehintsika aroka izy io voasoratra io anjaka amin'ny hazan-drano ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina sy ny biby fiopy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay mandady na mikisaka amin'ny tany. 7:20. Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny tahaka ny endrik'Andriamanitra no namoronany azy, lasy vavy no namoronany azy. 9:20. Elo indray. Ary Andriamanitra nitsodrano, zay le nambarako teo. Ary Andriamanitra nitsodrano azy hoe marofara, miabetsaha, mameno ny tany ka mampanompo azy toyny ary manjaka amin'ny hazan-drano ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina ary ny biby rehetra zay mihetsiketsika ambonin'ny tany. Ataoko fa mazava be izay tantara voalohany no tantaraiko taminareo teo. Tsy nahary ny olona mba hahantra na ho sahiran-dava na ho fadiranovana mandavataon'Andriamanitra raha nametraka azy tao amin'ny sahidena. Sotra tompo makasitraka anao zahay. Tantara faharoa indray, raha nanao fianianan'Andriamanitra tamin'ilay lehilahy atao hoe Abrahama dia nanao fianianan'Andriamanitra mba ho tahina i Abrahama. Ary ho tahina izy sy ny taranany. I Abrahama matsy anisan'ireo olona tena nanompo an'Andriamanitra tamin'ny fony manontolo tamin'izany andro izany. Tena hoe nanompo an'Andriamanitra tamin'ny fony manontolo, tamin'ny kafanam-po mihitsy. Ary mba tiako loatra raha isika fiangonana izay niantson'Andriamanitra ny ho mpanompo tahako izao, mba ho tahaka izany. Tsy ho saritsary-pivavana no ataonao, tsy ho saritsary-panompoana no ataonao, fa tena hoe fanompoana vokatry ny fo, fanompoana tena arana fanampo, arana firehetana. Enga ane ka ho amin'izany dahotsika rehetra. I Abrahama dia izany no nahitan'Andriamanitra azy. Dia nanao fianianan'Andriamanitra fa ho tahina i Abrahama. Ho tahina izy sy ny taranany. Ary mandika Baiboly azy isika rehetra dia mahita fa no tahin'Andriamanitra i Abrahama ka dia nanana
fananana maro be mihitsy izy tamin'izany. Inona daholo ireo karazana fananana nananan'i Abrahama, vokatry ilay fitahiana, vokatry ilay fanambinana nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainany. Nanana volamena be dehibe, nanana volafotsy be dehibe, nanana boriky sy rameva be dehibe, nanana ondry amanosy be dehibe, nanana omby be dehibe. Dia raha fijerena ty ivelany ataon-dragaina daholo ary ireo volamena sy volafotsy be dehibe ireo, na reo ondry amanosy be dehibe ireo tsy lalina nina. Fa dia zay mahafinaritra an'Andriamanitra hoe oloko anao dia ho tahiko, ho ambiniko amin'ny zavatra rehetra. Dia notahiana tahaka izany ihany koa Isaka taranany, ilay taranaka voalohany notahian'Andriamanitra. Ka isika ny manao zavatra Isaka tamin'izany fotoana izany dia noho ilay fitahian'Andriamanitra dia na omby, na mokatra, na moa avy zato eny foana isika manao zavatra, na moa avy zato eny foana isika manao zavatra. Dia notahiana toy izany ihany koa Jakoba taranany, efa taranaka raha fomba fikajitsika malagasy ahy dia hoe zafikely. Dia notahiana ihany koa. Marina fa raha mpamaky baibotsika dia nahita hoe nandalo olana i Jakoba, nandalo ady izy, nandalo zavatra sarotra izy, nisy olona tena kontrazy mihitsy a, ka dia nanao izay tsy hampamety fiainany, nanao gafy. Fa izao rehefa namalala navoaka n'Andriamanitra ho mpandresy hatrany an-trano Jakoba tamin'izany andro izany, ka nahatonga azy lasa voatahy be tamin'ny lafin-javatra rehetra. Naomby be mihitsy izy tamin'ny asa famelomantena izay nataony. Ohatra tadidiko voasotro anatin'ny baiboly, raha tsy toetra be ilay Labana izay nampiasa azy, dia hoe aloha mifanaraka tsara tsika, ka ny ondry amanosy tahaka izao ny lokony, ohatra hoe sadasada, sadika ohatra. Zay no anjaranao, zay ny karamanao amin'ity andraikitra lehibe ny akiko aminao ty. Tsy maninona Jakoba, rehefa niteraka teo ny ondry amanosy, moa ve ry olona tsy sadasada na sadika maramara daholo no nateraka, ondry amanosy nateraka. Niova hevitra indray Labana, aloha indray hovaina tahaka izao indray ny fanaratsika. Dia izay tenin'ilay Labana patrony ratsy toetra ratsy saina, hoe iny karamanao, dia nataon'Andriamanitra iny daholo ny zanak'ondry sy ny zanak'osy rehetra teraka. Ahoana Jakoba? Impolo niova tamin'ny karamako Labana, fa tsy nasakana ny fiainako tsy ahomby, tsy nasakana ny fiainako tsy voatahy, tsy nasakana ny fiainako tsy ambinina. Satria nahoana? Tsy avy amin'ny heriko na tonga ny fiainako nety, fa avy amin'Andriamanitra. Halleluja, halleluja. Te hitondra ny fiainantsika ho amin'izany ihany koa Andriamanitra. Izay nataon'Andriamanitra tamin'ny Adama sy Eva tany am-boalohany, manana fahefana sy manapaka zavatra rehetra. Tian'Andriamanitra ho tena amin'izany ianao. Izay mindy aoka hiteka mafy an'Andriamanitra. Tahaka tondran'Andriamanitra ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba, notahiana tamin'ny lafin-javatra rehetra, nataon'Andriamanitra naomby tamin'ny lafim-piainana rehetra. Tahaka izany koa ny tenin'Andriamanitra hitondranantsika taranaka ankehitriny noho ny amin'i Jesosy Kristy. Tanteraka aminareo izay manao amen na mafy be izany. Halleluja. Ohatra fahatelo mikasika ny amin'i Jesosy, araka ny voalaza amin'ny baiboly, tonga nahantra Jesosy mba hampahanakarenantsika izay mino azy sy izay manana azy. Ahoana ho Paoly Korintiana faharoa toko fahavalo andiny fasivy, sokafy kely ny écran. Korintiana faharoa toko fahavalo andiny fasivy, zao ny voasoratra: fa fantatrareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika,
fa na dia nanakarena zay izy dia tonga malahelo noho ny aminareo mba hampanakarena anareo ny alahelony. Jesosy Andriamanitra tsy totany an-danitra, nanaiky nitafinofo sy raha, nanaiky tonga olombelona, nanaiky nidina tety ambony tany, ary tonga nahantra mihitsy izy tamin'izany fa dia tsy ho tantarako aminareo moa ny endrika fisehon'ny fantrana tao amin'ny fiainana, fa tonga nahantra izy. Inona ny tiany Jesosy aviana? Mba tonga ny olona izay mino azy sy izay manana azy tahaka antsika izao tsy hahantra intsony, fanana ny ampy, tsy hahantra intsony, fanana ny soa rehetra. Ary io arena izay no manin'Andriamanitra ho antsika izay mino amin'ny alalan'i Jesosy io dia amin'ny karazana. Ao ny arem-panahy tena amin'ny karazana. Be dia be ny mpanompon'Andriamanitra moa no mahay mitanisa andra ny karazana arena-panahy zany, arem-panahy zany nataon'Andriamanitra ho antsika. Fa eo ihany koa ny arena eto an-tany, arena izay nataon'Andriamanitra hiainantsika sy ho fiainantsika mandritra ny fahavelomana izany. Ka le arena eto an-tany io zany ny resako aminareo hoe fitahiana sy fanambinana io. Marina fa nisy nahantra ireo mpino kristianina tamin'ny andron'ireo apôstôly, tena nisy nahantra ka natonga an'ireo apôstôly sy ireo fiangonana tamin'izany fotoana izany voatery nanao famorim-bola spesiala isan-kerinandro isaky ny andro voalohany amin'ny herinandro. Zay ny voalaza ny Korintiana voalohany ao 2:20 sy 2:2. Satria nisy nahantra tamin'ireo mpino. Fa izao ny fisian'ireo mpino nahantra tamin'ny andron'ireo apôstôly tsy milaza akory zany fa tsy misy fitahiana na tsy misy fanambinana, fa tena misy fitahiana, misy fanambinana. Ary amin'izao taona diavintsika izao, amin'izao taranaka misy antsika izao, tian'Andriamanitra ho porofona fa tena mitahy io Andriamanitra io, tena manambina io Andriamanitra io. Engany ka ianao no anisan'ny olona voatahy amin'izany, ambinina amin'izany. Ho an'izay fa manana tolonko amin'ny anaran'i Jesosy mbola hanana ihany. Ho an'izay départ zéro amin'ny anaran'i Jesosy iakatra ny fari-pianany ho tanteraka amin'izay mino sy miorakoraka mafy be. Halleluja, amen. Riavana malalo ry fiangonana mandeha an'izao afatra etiko izao, aveliko indray le teny nataoko tery aloha hoe zava-dehibe amin'Andriamanitra ho iao, ianao manana fanahy voavonjy, ianao manana fiainana voavela heloka, ary ianao manana antoka fa ahazo an'ilay fiainana mandrakizay rehefa tapitra ny fihevanianana ety ambony tany. Fa androany kosa dia manamafy hafa mbola zava-dehibe amin'Andriamanitra toy izany ihany koa, ianao voatahy, ianao aminina amin'ny lafin-javatra rehetra. Mba dinio tokoa ngery fiangonana tonga eto hoe efa mpino kristianina ianao, marina izany. Efa voavonjy ianao, marina izany. Efa nateraky ny ray mihitsy ianao, marina izany. Mba dinio tokoa nge hoe ianao dia tena olona mahafana fo, mirehitrehitra eo amin'ny famponan'Andriamanitra, kanefa indrisy fa tsy afaka fantrana mihitsy ianao, tsy afaka fahasaranana mandavataona mihitsy ianao. Ry havanao, ahoana no any eken'ny olona ny filazany tsara izay torianao raha ohatra ka tahaka izany tokoa ianao hoe tsy afabela amin'ny fantrana na mahantra na sahirana mandavataona na manana fiainana krosofana. Ahoana no inon'ny olona sy any eken'ny olona ny filazantsara izay torianao na ny témoignage izay ambaranao amin'ny olona ny amin'ny Jesosy Kristy hoe velona Jesosy, mahery Jesosy,
magaga Jesosy ahoana no hiazaka zany olona hitady ny famonjen'Andriamanitra na ny fanasitranan'Andriamanitra ahoana no hiazaka zany olona hitady an'Andriamanitra atao fiangonana misy atsika hoe ho any fiangonana misy anareo aho aiza moa inareo ahondrona kely zay mivavaka aiza ho aiza ao am'le toerana tahaka sao le toerana tahaka sao ahoana no hiazakazaka ao akaty ny olona raha ohatra ka ny fahitan'ny olona anao amin'ny mampino anao amin'ny mahakristiana anao amin'ny maha-olon'Andriamanitra anao amin'ny maha-olona mahafanafo anao hoe olona mahantra tsy afa-bela fantrana na olona sahiran-dava sahirana mandavataona possible ve hoe ino ny torotena ataonao ny olona na hoe anaraka ny fivavahanao zay hitomanao azy ny olona ianao no aoky tsara ianao no aoky tsara ary zany indrindra no antony mahatonga an'Andriamanitra tsy maintsy mitahy sy mitondra fanambinana ny olona amin'ny alalan'i Jesosy Kristy sy ny azo fijaliana engany ka ho anisan'ireo olona tena ho voatahy ianao manomboka androany engany ka anisan'ny olona tena ambin'Andriamanitra manomboka androany somary nanindry kely an'izay mantsy aho satria misy karazan'olona karazana fivavahana hafa manatsatso ny resaka fitahiana manatsatso ny resaka fanambinana filazantsara ny fananakarena matetika notorianareo izy izy ry avanao za manokana mampanimpon'Andriamanitra dia tsy izay mihitsy ny ao am-poko ny ao an-tsaiko raha mampianatra ny olona mba ho taina sambinina fa mba tiako ny fiangonako ny mpintsoraray avy ao afiangonana tandremako mba ho vavolombelony ny fisian'Andriamanitra asioteka farazay mabe amen andonge averitsika vakena kely lay Deutéronomie toko vavalamborapolo hoe de vakitsika ny 12 sy ny 17 ho voany Jehovah ho anao ny lanitra trano fitehirizan-tsoa andatsany ranorana amin'ny taninao amin'ny fotoany sy tahiny ny asan-tananao rehetra ary ampisambotra firenena maro ianao fianao kosa tsy sambotra dia ataon'izay voalohany ianao fa tsy ho rambona ary ho ambody tokoa ianao fa tsy ho ambany raha miainy didiny Jehovah Andriamanitra ao zay andidiko anao anio ka mitandrina sy manaraka azy zatra misy fanotra amin'izany ve ny tianao hoe ianao hisambotra mandavataona ianao angataka mandavataona ianao ho rambony mandavataona ianao ho kisitra lava mandavataona amin'ny lafiny ara-piainana zay ve ny hitana fa mety io ny tenin'Andriamanitra tompany amindra fo amintsika rehetra manarika izao fotoana izao tandremana efa zay le fampitandremana entin'Andriamanitra ho antsika androany aoka tsy ahorontsika mihitsy amin'izany fitahiana sy fanambinana avy amin'Andriamanitra zany ny fanantenantsika mandritra ny fahavelomantsika tandremo mba tsy ahorontsika amin'izany ny fanantenantsika tandremo ihany koa tsy hoe ny antony anomponao an'Andriamanitra na ny antony matokanao tonga aty amin'ity tranon'Andriamanitra ity manaraka fotoam-pivavahana tandremo mba tsy hoe hikatsaka n'ilay fitahiana sy ilay fanambinana fotsiny no lara-pamena ny fiainanao tandremo fa tsy mety amin'Andriamanitra zany tsy ny fananan'Andriamanitra no tokony mahasontsika fa ny tompo-Andriamanitra mihitsy no tokony ataontsika voalolarana eo amin'ny fiainantsika ny anompo azy amen tsy ny zava-tsy hoena tan'Andriamanitra iny mamaika antsika rombahana fa aokantsika andrombaka an'Andriamanitra andrombaka an' Jesosy mba ho eo amintsika ahoana Jesosy zao nge ny teniny andonge vakinany Matthieu toko faheniny ho Jesosy Matthieu toko fahenina de vakitsika manomboka amin'ny 9 faraka amin'ny 30 dia aza manay ianareo ka manao hoe inona no hoaninay
inona no sotronay na inona no tafinay fa izany rehetra zany dia katsanjety lisa fatratra fa fantatra ny rainareo izay ny an-danitra fa tokony ho anareo izany rehetra zany ny jentilisa zany dia mikatsaka fatratra an'izany ary zany no antony mahatonga ny sasa manambaka olona mahavita mangalatra mihitsy mahavita mamono olona mba azahoana fananany olona mba ho lasa fananana zany rehetra hitrany ka tsanjetilisa fatratra fa nirainareo izay ny an-danitra ho Jesosy zay le voasoratra nirainareo izay ny an-danitra dia mahafantatra fa tokony ho anareo zany. Halleloja. Ka aza manana inona ianareo ho Jesosy. Dia zao ny toa le teny andininy 7:30 fa katsao aloha ny fanjakany sy famarinana zany hoe oka iteny hikatsaka momba n'Andriamanitra ianao hikatsaka momba ny Jesosy ianao fa rehefa mikatsaka an'izany ianao dia fatany izay tokony ataonao fa ianao dia mendrika no tahina ianao dia mendrika no ombininy dia ho izany rehetra izany. Amen. Raisy ihany koa reto toromarika reto ahafahan'Andriamanitra mitondra anao ho amin'ny fitahiana sy ny fanambinana. Ekeo Jesosy sy ny teniny ary ny zava-dehibe koatran'izay aoka ankatoa izay lazain'Andriamanitra ianao. Amen. Ataovy zava-dehibe aminao ny manao ny sitrapon'Andriamanitra rehetra. Efa zay ny nampianarin'i Jesosy raha nampianatra antsika mba hivavaka izy atao ny sitraponao ety an-tany tahaka ny sitraponao izay tanterahana any an-danitra. Ekeo Andriamanitra sy ny teniny ary ankatoavy izay lazaina. Ataovy zava-dehibe amintsika fiangonana ny manao sitrapon'Andriamanitra. Zay ny le voalaza ny Deutéronomie 9:20 hoe andao averina vakina ny 1 sy ny 2 hoy ny voasoratra manao hoe raha mihaino tsara feon'i Jehovah Andriamanitra ianao ka mitandra anaraka ny didiny rehetra zay iandidiko anao anio dia asandra Jehovah Andriamanitra ho ambony firana rehetra amin'ny tany ianao ary toga aminao sy ho azonao zao fitahiana rehetra zao raha mihaino feon'i Jehovah Andriamanitra ianao. Ny fepetra anisan'ny lehibe zany takian'Andriamanitra eo amin'ny olona izay manompo an'Andriamanitra raha tena maniry fatratra ny hotahin'Andriamanitra sy ho ambin'Andriamanitra izy amin'ny lafin-javatra rehetra hotaina sy ambinina tahaka ny Adama sy Eva tamisy tsy mbola nanota hotaina sy ambinina tahaka ny Abrahama hotaina sy ambinina tahaka ny Isaka hotaina sy ambinina tahaka ny Jakobo. Raha maniry sy mangetahetany ho tonga amin'izany ianao dia miteny ny Baiboly hoe ekeo Andriamanitra sy ny teniny ankatoavy izay lazainy ary ataovy sitrapony averiko vakina indray le teny raha mihaino tsara ny feon'i Jehovah Andriamanitra ianao ka mitandrina anaraka didiny rehetra izay andidiko anao anio dia asandra Jehovah Andriamanitra ho ambony firana rehetra ianao. Izy mihitsy no anandratra anao zay le endrika fitahiana anankiray ho asandratr'Andriamanitra ianao. Io ange rehefa tena andray ny andraikitra ny Andriamanitra tsy takatry ny sainao zavatra trango amin'ny toeram-piasanao vita n'Andriamanitra no manandratra anao hiakatra ambony. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Ary ilay fakitsika tery le 2:20 sy 7:30 dia voalaza hoe ho ataon'i Jehovah lohany ianao fa tsy rambony ho ataon'i Jehovah ambony ianao fa tsy ho ambany ary ianao dia ataon'Andriamanitra mpampisabotra fa tsy ilay mpisabotra na ilay mpindran-dava ka hatramina sira ary dia angatana man'olona. Tsy tian'Andriamanitra ho amin'izany ianao tsy mahazo voninahitra amin'izany Andriamanitra. Ho anareo izay mpangataka sira man'olona indray ange mba ndany nge mitory-teny amin'ny olona angatanao sira na mijory vavolombelany aminy mba hitano izy isy sira ragatany teny aty amiko aty tanao vitany olona miteniteny foana momba anao. Malahelo Andriamanitra raha mitoetra mahantra isika toetra ho sahiran-dava ka dia no zany
nasain'andriamanitra hitoko so afatra izao satria tonga fotoana hitahinanao anambinana anao zay miandrandra zany dia aoka hiteka fara zay maro foan'andriamanitra izy alleloia amen atao voatra kaikako ny tantaran'ny Petera sy ireo ekipa zay nanarato haitsika tsara voasoratra ao amin'ny Luka 5 ao 5 sy 5 fa nanarato Petera sy namany ndray alina fa hoy ny baiboly manao hoe tsy nahazo na inona zareo tena nandalo teo amin'ny Petera ny olana faran'izay mafy tsy nahazo na inona ry zareo tamin'izay fotoan'izay indrindra nandalo teo amin'ilay toerana nanaratony izy ireo Jesosy niaraka tamin'ny rodoroton'olona marobe hoe tsy hay hoe avezy reny olona be deaibe reny dia resaka tamin'i Jesosy Petera mba ampidramo ahy ny samikelinao ho ampiasaiko ho amin'ny asin'Andriamanitra afaka mampianatra an'ireto olona be deaibe reto fa tena marobe ry zareo dia nampidramo Petera an' Jesosy ilay samikely dia somary niataka kely tamin'ny ranomasina Jesosy dia teo ambony lakana izy no nampianatra no nitoriteny dia rehefa vita zay asa zay dia nanatona Petera manokana Jesosy misaotra anao tamin'ny fitiavanao misaotra anao tamin'ny fahafoizanao nanome ahy ny lakana mba ho ampiasaiko ho amin'ny asan'Andriamanitra misaotra ry Petera makasitraka anao ahy dia zao ny teniko aminao Petera mandehana miverina manaraton-dray amin'ity rano ity mandehana miverina manaraton-dray fa rehefa mandeha miverina manarato ianao dia azo trondro be deaibe azo trondro be deaibe mihitsy ianao dia teo Petera somary tongilana kely fa ahoana mpampianatra nandry ny alina nge no efa nkely aina nanarato teto izahay fa tsy nahazo na inona tena tsy nahazo na inona dia nieritreritra indray Petera kanefa no ny teninao tsy mampaninona hiverina anarato indray izahay ho latsako ny arato no ny teninao satria eniny Petera hoe tena ilay misity miteny ity ary ny teny misy tsy maintsy tanteraka verina narato indray aho hoy Petera dia lasa izy mitondra ny lakana nakena amin'ny lalindalina dia nanipy ny arato rehefa nsitomina avy tao ilay arato dia inona nitranga nahazo trondro be deaibe mihitsy izy dia natsoinareo namana mba nampy azy amin'izany fanaraton' izany dia nahazo trondro roa lakana ary efa saika nylentika mihitsy azy ilay lakana anankiroa noho ny apiatsany sy ny amarony ireo trondro zay azon'izy ireo avy aizy zany avy amin'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy satria nakatoa ny teny Petera ka androany zany dia tena manamafy aminareo aho hoe aoka ianao tsy ho kristianina anarana fotsiny atao amin'ity fiangonana ity aoka ianao tsy ho kristianina asa mialatsiny ny fomba fiteny hoe mpameno tablio fotsiny fa ianao amin'ny maha-kristianina anao dia asehoy fa mino an'Andriamanitra sy ny teniny anao ary indrindrandrindra vonina ny ankatoa izay lazain'Andriamanitra amena betsaka amin'ireo teny no tsy fanaraka amin'ny saina tsy fanaraka amin'ny eritreritry ny olona na dia io resaka fanaovana mpahafolo-karena io aza nkeka maro amin'ny olona no tsy resy lahatra amin'io hoe tsy mety amin'ny saina io hoe tsy mety amin'ny eritreritry io hoe ary ny olona sasany ary dia maneritreritry-dratsy mihitsy raha mahita mpanompon'Andriamanitra tahaka anay manentana mba hanao mpahafolo-karena be deaibe ny olo tsy resy lahatra amin'ny tenin'Andriamanitra ka rehefa tsy resy lahatra ianao ina moa ny azon'Andriamanitra atao vonjeo zany ny fiainanao vonjeo zany ny tenanao tafitanao arabaina ianao tsy tafitanao dia ho hitaniavanao ianao fa itsika mampianao tsika za mba isan'olona tahaka izany ianao faoka tsika ino an'Andriamanitra
iny tenin'Andriamanitra ka na dia tsy fanaraka amin'ny saina amaneritreritr azy dia aoko pare foana anao akatoza zain'Andriamanitra. Ahoana Petera? Kanefa noho ny teninao tompo dia alatsako ihany ny arato. Raha ny amiko miala tsy fa tsy afaka andatsaka ny arato intsony aho. Efa afapo aho. Aiko ny manarato, aiko ny manjony. Fa noho ny teninao dia hiverina anarato aho. Ny fototra mahatonga antsika ho tain'Andriamanitra izany ny fototra mahatonga antsika ho tain'Andriamanitra ho eo dia izao isika manaiky an'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra ary indrindrindrindra isika makatozy alazain'Andriamanitra. Zay le Deutéronomie 20:2 sy ny 2 lay nambarako lay nivakiko taminareo teo. Amen. Faharoa, fepetra faharoa, mino ihany koa ianao fa sitrapon'Andriamanitra ny hanafaka anao amin'ireo ozona mpitondra fantrana, amin'ireo fanaratsy mpanao sakatsakana ny fiainanao mba tsy ety, mpanakatsakana ny fiainanao mba andamoka mandavataona. Mino ianao fa sitrapon'Andriamanitra ny hanafaka anao amin'izany. Efa nampidirin'Andriamanitra ao anaty programany ny hamonjy anao afaka amin'ny ozona mpitondra fantrana sy ny afaka amin'ireo sakatsakana ataony devoly. Halleloia. Baiboly ny manambara an'izany tamin'i Jesosy nahantona teo ambony hazo fijaliana, tamin'ny alalan'izay no nandrofany Jesosy ny ozona rehetra mpahazo ny olona mba ho any aminy, mba ho lanjainy. Satria araka ny voalazany Baiboly dia voaozona zay rehetra miantona eo ambony hazo. Ary Jesosy nanaiky nahantona teo ambony hazo, novonoana teo ambony hazo, araka ny voalaza faminaniana mba hafany manafaka ny olombelona amin'ny ozona. Ka zay rehetra mino fa sitrapon'Andriamanitra ny afaka azy amin'ny ozona ary mino izy fa efa nentin'i Jesosy ny ozona dia iserin'Andriamanitra hiasa amonjana ho afaka amin'ny ozona mitondra fantrana tokoa. Devoly zao no mpanao sakana, kanefa ny devoly mpanao sakana io efa resin'i Jesosy tamin'i Jesosy maty teo ambony hazo fijaliana. Tsy nalalan'izany ny devoly hoe arava ny fanjakany ny fahafatesany Jesosy. Ary zany no antony natonga devoly ny masaka tao an-tsainy dia hoe ny hamono anao izay afaty an'i Jesosy. Fony voateraka Jesosy dia efa nanomana koa hamonoana an'i Jesosy ny devoly fa tsy matiny. Ary impiry moa ny devoly no nikasa hisambotra an'i Jesosy mba hamonony azy hoe azerana atiantsana, atositra ny atiantsana fa tsy tafita ny mission. Satria tsy fahafatesana tahaka izany no voman'Andriamanitra andalovan'i Jesosy. Tamin'ny farany voasambotra Jesosy ary no manina ahantona ambony hazo fijaliana. Nikasa motsitra ihany Pilato fa satria tsy hitany hoe inona moa ny faratsin'ity lehilahy ity, inona ny antony mety hahafaty azy. Ho avelako anareo izy, ho avotsitra izy, tahaka izay fafanao antsika, fa tsy nanaiky ny devoly fa naporisika ny vahoaka hoe omboy, 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 omboy. Tsy fatirany devoly anefa fa ny fahafatesan'i Jesosy eo ambony hazo fijaliana dia ho fandriganana ny devoly. Raha niraraka tany ny devoly fa efa voasoratra fa voaringana izy no Jesosy ny hazo fijaliana. Amen. Ka raha ny amin'ny devoly mpanao sakana no resahana, efa resin'i Jesosy io. Ary tsika izay mino azy afaka andresehan'izany koa. Afaka andresehany koa ianao. Ka zay mahatonga miteny hoe mino ianao, maneky ianao fa sitrapon'Andriamanitra nitondra fanambinana ho anao, nitondra fitahiana ho anao amin'ny hafin-javatra rehetra. Ary raha mino anao satria izay ny bazy anankiray dia ho hitanao voninahitr'Andriamanitra.
tsy maintsy mino anao hoe fa sitrapon'Andriamanitra nitahinanao na dia mbola fitetaka amin'ny tany azy ianao dia zao foana finoana tokony ananao hoe sitrapon'Andriamanitra nitahina tsy maintsy ho afaka amin'ity vovoka fanotrana ity a ahoana Jesosy tamin'ny Marta tsy voalazako fa raha ino anao dia ho hitanao voninahitr'Andriamanitra mila mino isika mba ahafahantsika mahita ny voninahitr'Andriamanitra amen fipetra fatelo ihany koa dia ity tsy maintsy tapahana amin'ny anaran'i Jesosy ny ozina mpitondra fanotrana tsy maintsy ahilika amin'ny anaran'i Jesosy ny fanaratsy zay mpanao sakana tsy maintsy miditra amin'izany tsika ny olana hitako matetika ohatra ny varim-bariana zany ny ankamaronim-pino efa hita fa tsy mandroso mihitsy ny fiainana-pivelomana io efa hita fa mandamoka mandrakareva ny ataony efa hita fa tsy mety tafarina mihitsy izy fandrandray tsy ao an-tsainy hoe andeha hanapaka ozina na andeha androka le fanaratsy fotsy zany fa dia mampio ny tena eo izy indrindra moka fa mba mihinana kely ihany izy indraindray dia mionona amin'izay izy ary amboariny ary ny sainy hoe misaotra Andriamanitra eo zao ny fitsapatoetra nataonao misaotra Andriamanitra eo zakako foany zao tondrako foany zao mandra-poviana anao hizakan'izany mandra-poviana anao mieritreritra hitondra an'izany ary nga tsy mba eritreretinao no avy ny fanjakan'Andriamanitra na no avy ny asan'Andriamanitra no tsy te hiala amin'ilay fanotrana na ilay fahasarana andavy ianao araka ilay nambariko tery aloha nge raha ohatra ka mitoetra ho mahantra mandavataona ianao mitoetra ho sahiran-dava tsy manam-pitsarana ianao mangataka lavaman'olona vao mihinana vao mitafy hatramin'ny siratoloka ary angatana amin'izay ratsavaratra na zareo atsatsimo dia mieritreritra ve ianao hoy ao ilay nitondra fitenenana taminao teo hoe mieritreritra ve ianao fa ny toroteny ataonao ny filazantsaram-baranao ho raisin'ny olona ho eken'ny olona mieritreritra ve ianao fa raha hitondra azy hamonjy fotoam-pivavana aty amintsika anaraka anao ve izy iny zay lazainao ve izy taloha ary tena eko malahelo ny foky mieritreritra ny tenin'ny olona tenin'ny olona am'mpina ato amintsika nga tianareo antra takanareo zay no entinareo any satria olona mantro mitaona azy vavaka io olona zay ra-pianana io mitorotesy mijoro vavolombelona amin'io androany tapaony hevitrao tsika rehetra mihitsy no hiaraka entana hoe tapana ny ozina androany roana ny devoly androany ary amin'ny anaran'i Jesosy tsy maintsy voaka mpandrentsika amin'ity androandroany ity halleloia halleloia ny tompany amindra fo amintsika rehetra zay toka eto androany ary isika tsiraray avy zay nandreniny afatra androany tsy misy hoavan'Andriamanitra fa dia ho afaka tanteraka amin'ny fanotrana sy fahasairanana ho tahina tahaka ny Abrahama ho tahina tahaka ny Isaka ho tahina tahaka ny Jakoba ho tanteraka programen'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy sy ny azo fijaliany halleloia andao hivavakintsika amin'izao fotoana izao ary ka ny fisaorana an'Andriamanitra no ataontsika voalohany mipololotra vato anaty eo misaotra Andriamanitra fantatry ny marina tianao ho tahina sy ho ambinina amin'ny lafin-javatra rehetra amen zay ny fisaorana ho an'Andriamanitra ary faharoa tapaon'ny ozina roainy devoly fatelo ekeo manomboka izao ny tenin'Andriamanitra na dia tsy fanaraka amin'ny sainao azy ianareo tsy mahasamanao mpahafolokarena io tena roainy devoly maningelina ny sainao sy fonao aoka ho mpanao ampahafolokarena manomboka izao amenna amenna dia farany dia hivavakintsika aveliko indray aoka
tsy ahorotsika ho amin'ny fitahina sy fanambinana ny fo sy ny fanaitana antsika rehetra. Tsy zany no hanorenantsika ny fiainantsika, tsy zany no antony matoka antsika manompan'Andriamanitra, tsy zany no antony matoka antsika tonga eto hivavaka. Tsy lay zava-tsoa natan'Andriamanitra no tena mamaika antsika rombahana, fa okontsika andrombaka an' Jesosy, andrombaka an'Andriamanitra mba eo amin'ny fiainantsika. Fa ny zavatra rehetra ho Jesosy anaraka anareo daholo ihany zany. Andao hitsangantsika dia hivavaka be mihitsy, teny hivavaka arak'ilay nambarako taminareo teo, hivavaka atsika tompoko. Repetera tonga dia maka toerana. Andriamanitro, misaotra anao zahay tamin'izay afatra nampitondrainao, nampombanao ny mpanomponao zay. Ankehitriny dia vavaka aminao aho mba hahazo famindram-po lehibe ity fiangonana ity, mba hahazo famindram-po lehibe ity fiangonana ity. Tompo Andriamanitro, ianao no mpamonjy ny fanahinay, mpamela helokanay, ary ianao no Andriamanitra afaka mitondra ny fiainanay voata sy ho ambininy amin'ny zavatra rehetra izay ataonay. Halleluia, 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 halleluia. Tompo Andriamanitro, tompo tsy toa, lehibe ianao, lehibe ianao, lehibe ianao, lehibe ianao, lehibe ianao. Halleluia, 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 halleluia. Lehibe ianao Andriamanitra, lehibe ianao Andriamanitra. Ny famindram-ponao dia ho aminay ka voata sy ho ambininao zahay amin'izao taona diavinay izao. Aseonao Andriamanitra tsy toa ny hery ny tananao mahery sy ny vagaganao androany. Le ozina mampahantra sy ilay fanampanao sakana tapao sy roay amin'ny anaran'i Jesosy. Tapao sy roay amin'ny anaran'i Jesosy zany. Tapao sy roay amin'ny anaran'i Jesosy zany. Dia mangina isika tompoko, angatako ianareo mba ametraka ny tananareo eo amin'ny fo, ary mino fa isy fiantraikany aminareo zao vavaka ataoko izao fanapana an'ilay ozina mampahantra sy ho faliana andreo fanaratsy mpanao sakana, manao sakana andreo fitahina sy ireo fanambinana nataon'Andriamanitra ho antsika. Amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy, tapahako ny ozina zay nisy tamin'ireto olon-dreto, dia le ozina mampahantra, le ozina tsy mampamety ny fiainan'ny olona. Tapahako amin'ny anaran'i Jesosy, voanako amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Tiatiako miala, voanako tanteraka, miala amin'ny anaran'i Jesosy fisina ozina. Entefany amin'ny olona ny herin'Andriamanitra miasa amin'izany teny izany ka mahafaka ndretondreto malona ny vesatry ny ozina mampahantra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tapaka ny ozina, foana ny fisina ozina mampahantra, ary ny fanaratsy miaraka tamin'ny ozina avoakako hiala amin'ny fiainan'ny olona, hiala amin'ny tenan'ny olona, hiala amin'ny tokantran'ny olona, hiala amin'ny asa fiveloman'ny olona, hiala amin'ny zavatra rehetra ataon'ny olona. Na iza n'iza tonga eto natao afaka amin'izany sakatsakana ataon'ny devoly zany. Kely tonga dia lasa amin'ny fiamahery mifoa
mivoaka fiamahery zay rehetra mahatsapa fa misy sakatsaka latao devola fiainana eny no tsara fa misy satra iogotra ao anatinao ika fiamahery zany olona zany dia hiala ny devola fiainana tapaka ny osina voaraka fanaratsy sao dia zao miala sao dia zao miala ry devoly mpanao sakana lasa daholo ianareo lasa mandeha lasa mandeha lasa mandeha miafatravatra fiamahery dia miala tsisy azonao gejainy etsondretolondreto tsisy azonao ipetrany etsondretolondreto tsisy azonareo anaovana mission tsony ao am' Jesosy tongolom-baovao amin'ny fiangonana toka manana tantara vaovao amin'ny fiangonana ao am' Jesosy manana fiainana miavaka amin'ny fiangonana dia ilay fiainana misy fitahirana sy fanambinana misaotra Andriamanitra misaotra toa hivavaka hisaotra tompontsika rehetra toa hivavaka hisaotra tompontsika rehetra misaotra tompo misaotra Andriamanitra makasitraka anao ray source ny fitahina sy fanambinana ante fiangonana ity ao am' Jesosy ny azo fijaliana no hitondranao an'izany fahasoavana lehibe zany misaotra tompo halleloia dia mangina isika araka ny teny Jesosy manao hoe tsy izao natao tamin'ny aviavy zao eny ny vitanareo fa raha hiteny amin'ny tetendrombohitra ity azy nareo miangota ary mifindrana ny ranomasaka tsy hanahana dia ho tanteraka aminareo zany androany andray an'izay teny nataon'i Jesosy zay aho amin'ny anaran'i Jesosy misy fitahina amin'izao fiangonana izao misy fanambena amin'izao fiangonana izao ho amarinanao sy ataonao tanteraka amin'ny olona rehetra zany tompo ka dia misaotra makasitraka mame voninahitra anao ao halleloia amen mialohan'ny sarantsika azy a ndandao tsika hitodika any amin'ny trano misy atsika any trano fininana dia anao vavaka fanafana miala eto isika ho any amin'ny trano misy atsika any a ho diditsika hiala ao amin'ny trano misy atsika io lay ozina mpitondra fantrana na le fanampanao sakana ny sosy ny tsara tsy hiditra ao an-tranonao na mianatsimo ny tranonao dia any mitodika raha miana varatra dia any raha ny andrefana dia any any an-trana dia any samy mamena viana hoe atsy ny trano misy anay dia ataova mivavaka azy alefa halleloia didinay amin'ny anaran'i Jesosy hialo amin'ny trano fonenanay ny herina ozina zay nisy tao hatramin'izay dia ilay mpitondra fantrano miala amin'ny anaran'i Jesosy tapahana amin'ny anaran'i Jesosy aroanay ny fanampanao sakana miala amin'ny trano fonenana io miala ao amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny tanàna ray manontolo io miala amin'ny tanàna ray manontolo io miala amin'ny tanàna ray manontolo io misaotra Andriamanitra makasitraka anao zahay fa tsary anao halleloia halleloia amen amin'ny anaran'i Jesosy mirary fahasoavana ho anareo tsiraray avy samy tain'Andriamanitra tolotoboko mirary zantsika